Gastitan Taragas. Matikam diapen'ny Arandria Mahasoa José Bienvenu na Herbazezo. Novelomny Falmiana Rabe Manatsoa, mbola sedra Ramaromanana ary Danielson Rabelo Mazafy. Nandrindra sy nanatotosa Oliva So Jacotoniry. Ny andraikitra ny milina fandraisam-peo Danielson Rabelo Mazafy. Gastitan Taragas. Otra fetsifetsy ty zandry kely ty a. Aiza ve zany de rehefa misy sera atao ohatr' zao zany de lasainy de rehefa misy andro taraiky foana ny am'le olona. Oatra ny manahirana ihany ny miara-miasa am'le zalahy ty ka. Raha so foana zany ny ataony de ahoana? Misy ambony foana kosa ve? Aleo aloha no misoroka ihany ka. Ohatry nefa mba nisy any zay etsika natao zay nefa ohatrany tsy hitako akory zay tena dikany a. Ny atongava amin'ny vola eto ampilatanako fotsiny ny ela de efa tila sady. Zany marina zany no tonga amin'le fitenenana hoe vola azo amin'ny kilodoka ka mivoaka amin'ny makarakara. Tsy koaragany amin'izany a. Inko nge zavatra pony alatra koa nge reny e. Inona ny dirako amin'izany fa mandray vola fotsiny de zay ny zava-dehibe amiko. Nefa na izany aza. Ohatra tsy maintsy dresena kely ny zandry kely iny fa ohatra mitady fetsifetsy zany liriko. Mandray vola vidina alatra aloha ny vita ihany a. Fa ny tena loza de zao. Inona ny ataoko raha sanatrika fantatry ny vazaha ny fisian'ireny reny tao? Ngamba de tena tsy te ahita. Nefa na izany nefa mino aloha. Fa tsy azo ny atsaina velively mihitsy ny fisian'ireny tao e. Satria reny tonga de ary amin'ny fitoerana entana ary ambany lakavy ery mihitsy. Sady ohatry nefa ela koa raha nahitako an'ireny pneu reny tao a. Ny toerana misy azy koa ohatrany tsy de nisy miditra loatra. Inoko raha fa ohatrany tsy de misy olana kosa ny momba an'iny a. Santandra mahavarany any reny fa ny manetsa be mbola ho avy. Iza koa moa nandova nytony fahasape etony e. Aleo aloha ny tonga de ararotina de mbola misy azo olaina ato zay mihitsy. Saona ko ary zany le ty. Ty ve mivaly ny tena korsa soavaly androany? Andre kako ianao tena tsy tafandray a marina zaniko. De tsy mba nahazo akory ve na de hoe tena désordre ary? Na koa ary zany. Tena tsarako ny napoziko mihitsy ty a. Zany efa mba nanantena mihitsiko. Tena lozy ty marina. Tena very a vola be ako. Nefa nge iny vola meny vazaha tokony hividianana lasantsy. Dia ahoana zany? Dia inona zany natao lara fatso a? Ny vola very ny fiara koa nefa ty ohatry ny lany lasantsy an-dalana. Dia hotaraiky eto ela zaniko. Dia atao ny vazaha mahita tokoa ange lara fatan'izao zavatra ataony zao e. Mila miketrika elahy e. Dia inona zany ny atao? Tsy maintsy mampiasa kokoa no lalesa rafaso tsy mety misy zao a. Iza ny tena hotaraiky ety. Natraso alory. Ty ohatra misy mata mamanjamanja. Fa raha fandinia kosa aloha nge ohatra tsara izy zany e. Kanefa na izany ohatra be entana be izy ko.
jereo retana ohatra ny oentina iny tananako oatra sady ty zany le hoe mibaby no mitrotro sady mbola milolo entana ihany koa fa izy kosa aloha ny de bikaina ka alora agnato aty apresana zay mihitsy ny de atao azafady hoe madama ianao ve aloha no mipetraka ity fa ahoana ke zay azafady miala tsy indrindra aloha fa ohatry mba manotankilana fotsiny a madama mitady olona manko io raha samy ny anarany ohatry ny mipetraka manodididiny ety zany izy raha samy ohatr'zay izy oatra ny tena metimety kosa ny fijeriko an'ity ramosety izany to mivetsy karazan'le olona tena manam-bola be re olona oatra n'izao mihitsy ny tena ilaina amin'izao andro sarotro izao sady anasy zany io fiara raitra be io tena mety ary andraso aloha amboamboarina ny fihetsika sy ny fiteny mba hanahitaitra azy tsara mihitsy zay no atao fa ono ary amse raha samy moa le olona de davinao raha samy tsy ohatrany rangaha ohatrany lavalava endrika kely iny izy somary efa lehibehibe zay mihitsy izay le de davinao iny mihitsy somary ohatrany zarazara endrika iny izy tena izy mihitsy zany fa ono aloha raha tsy mahadiso avany zany ianao sa namany namany aka niarany aza manko zay roa lahy taloha de mpinamana be mihitsy zay tsy mifakafoy de malahelo milaza aminao zany ko ahoana efa tsy atitsony izy ohatra marina ve zany madama eno fa ono ahy fa lasa zandray hony izy am'izao zany sa ve tsy fantatro mihitsy zany misy azy izy manko tena ilaiko maika be mihitsy ry madama ny tena marina de efa maty izy ramose efa maty efa ray volana teo eo zay nahafaty azy ohatra ary tsoroko aminao fa zao vehivavy manoloana anao zao no anabavindra samy olona de davinao ohatray tatany koa zany tena tsara tsatoko koa zany anaran'izanyko ay tena nisy tokoa ka ile olona ny tediaviko zany ka inona moa zany fa tena mety mihitsy zany no mipaikana ataoko aleo amin'izay moa de apresana de tonga de akana vola rehefa masaka tsara iny ny resaka sady jereo ngety izy ohatrany hoe molamola be zany mihitsiko le entanarina tsaniny daholo mihitsy zao tena hitako tsara mihitsy ny endrika mambika ny rehetrarehetra ty zany mifanantenany lara fatso tsy maintsy mihetsika kely lahy na mivolany na izy mba alozako zany ry madama ary tena oatra mampalahelo be zany zavatra ambaranao amiko zany fa zay marinako efa ny aloha lalina antsika moa zany raha samiko tsika koa nge mbola hoany ka zany mihitsy le ezika ohatra ny tena diso fanantenana raha izanyko fa zao alohany mamangy amin'ny fahoriana alohany misaotra indrindra re satria amin'ny mahanabavindra samy ianao de tsy maintsy mba miteny an'izay ohatra ny hitako hoe ohatra misy itovizany zany tokoa aloha nareo zany mba tena tsara petrapetraka koa aloha ty raha misety ianao indray aloha de tsy amelako fa tsy maintsy hotratra tsy mahalala ny zisanga ary aleo apetrapetraka tsara ny resaka mba ho masaka tsara ny nahandro fa zao tokoa ary madama tsika ty ohatrany hoe vao mifakahita de ohatrany tonga de nyresaka fa tsara ihany angamba mba mifakafantatra marina tokoa zany zany antsoina hoe monsieur Rafatso azonao
fatro. Mpampianatra amin'ny sekoly ambony eto amin'ny vily eto manko zay io e. Ary ianao kosa no iza raha tsy mbadiso. Ay, tena fantatra. Tiako fantatra kosa loniko. Asa indray no Madame Zisy. Madame Zisy. Ie, Zisy ny anarako izany e. Ataoko hoe Zisy be zany ianao sa hoe kosy zany dia izany indray mpanjaitra lamody. Wow. Dia mikarakara an'ireny tovovavy manao bote reny. Tsy hitanao amin'izao ve izao bikako izao hoe izany no tokony ho asa. Tena marina aloha zany e. Tena misy bote tena mipika anao ange tena izy mihitsy. Tena normal. Dia faly mahafantatra anao zany Madame Zisy a. Dia izaho koa toraka izany raha fatro a. Ohatry ny avitra ihany la raha fatso a. Sendra madama amin'ilay alahy sady mety be vola be mihitsy zao. Tena mety mihitsy ty e. Tonga ty normal. Na dia somary ohatry ny fahalehibe ihany izy fa mety ihany koa. Tsy misy miraharaha zany na lehibe na kely fa tonga ty diratsika foana io. Sy azahoana an'le saosy fotsiny zao ny tanjona. Fa zao ary Madame Zisy a. Hono hoay ety amin'ny manodidina ety koa zany ianao io no mipetraka. Ie, ety mihitsy moa no mipetrakako. Hitanao ry trano moderna kely tsara kely ry. Izany io amin'ilay ankavanandalana io. Io ohatran'ny rose io. Ohatry misy manga maniry io zany. Io mihitsiny. Ao izay no mipetraka. To tsara be kosa ny tranonareo zany a. Ie, tsara mihitsy ny tranoko. Mpanjaitra lamody fe hipetraka amin'ny trano ratsiratsy. Fa ny olana kely somary mangingina. Zany a. Ie, tsy izany mantsy fa ny vadiko miasa anampitan-dranomasina dia izay sy ilay zanako laharery no mipetraka ao. Zay ary ny enlalesa rafatso. Tena manana maizy azy tokoa ty Madame ty. Treo amin'izaniko io amin'izany ny trano lazainy fa hipetrany. Tonga dia trano raitra dia raitra tokoa. Amin'izay tonga dia moderna be mihitsy. Dinona tsony ny andrasany lava tonga dia stomy amin'izao ny fitana. Tonga dia araroty fa efa manaikitra ny trondro. Amin'izay koa ny vatiny tsao. Tany lara fatso. Gastitan Taragas. Fa zao tokoa ary madama ny saika itiavako andrasamy a. Ahoana izay? Raha tonga dia tsoroko ny marina. Efa niveriko toy ny mpinamana mihitsy tsika anapavin-drasamy ianao. Sa ahoana hoy ianao? Tena marina mihitsy izany voalazanao izany raha fatro a. Rehefa naman'ny anadahako kosa ve moa tsy tokony ho namako ihany? Ka zay nge ho ay e. Zay ara fa mitady ho taraiky tanteraka amiko ty lehilahy ty. Tsy rehefa mila resaka ery ty izy. Ohatra no avitra ihany ry Zisy a. Miaraka kely aminy fotsiny toa dia vita. Sady izy ange tena pôgôsy a. Tena nanany bika. Ny endrika be dia tantery ty izy. Ny volany am-paosiny io koa zao tena be dia be mihitsy raha zao bika an'izao a. Tsy izany ho ary Madame Zisy a. Ahoana izy? Alany lasantsy tampoka ho ahy fiarako io. Nefa za tsy nitondra vola mihitsy ka mba mila vonjy kely aminao aloha fa za io manko naika ho any amin'ny banky mihitsy hoe aka vola. Dia nefa taraiky tampoka ty satria lany tampoka ny lasantsiko. Ohatra fa ahoana koa ary izany ataon'ity rangahy izany. Za saika aka tany amin'indray izany no heverino angalana. Azafady. Ohatrany tena mandiso fanantenana mihitsy ny zavatra ataon'ity rangahy ity. Raha izao ny fandehan'ny tantara dia aloha ialana aingana ohatrany tsy teo. Olona tsy hamokatra koka ty izy. Za indray ny dia tavina angatahana nefa any ihany ary izao mila ritraina mihitsy.
tena lany teto fotsiny rangany andro koa zao asa indray zay anaovan'ny madama raha tonga any an-trano any a tony lehilahy tony mandany lera fotsiny zao reny izy raha fatro a tena tampoka be tampoka mihitsy zao fiaonantsika izao ary miala tsiny aminao fa tena tsy manana volomenanao fa lany daholo ny taty amiko zany ve izao hitanao zao hoe voavy ny tsena mihitsy a zao dia lany ho amin'ny vola taty amiko zara nge ka tena tratra ny mandeha tongotra ny fiarako a mbola nentin'ny sofera naka zavatra ny arivo mamo any dia izany tsy maintsy nandehanako tongotra ka dia miala tsiny indrindra re tsy afaka mame aloha izao a fa any amin'ny hafa aloha mitady tena mba ratsy vitanako izy lahy Rafatso a efa saiko tsara ihany kanefa dia tara ndraiko na izany nefa tsy maninona izany fa manetsabe korana mbola ho avy tsara koa nge ohatrana alohaloha ny tsy mirotoroto avy hatrany aloha alaina mora tsara fa raha fahitako azy mantsy a dia azoko jonoina tsara mihitsy izy tonga dia ataontsika mamasosy iny izay mihitsy ny dia atao Gasty Tantaragas. dia ahoana zany ny ataony lalony amin'ity tapy ity fa zaza ihany efa miandry anahy mihitsy dia tsy maintsy voamenimeny ny lahy zany lohany raha tonga any ny tsara angamba dia lolo ny kozina mihitsy raha setam-pivarotra toky izy mantsy zao mifana tena namba tena hamonjy amin'ity blème tiako kanefa nge ny olana fotsiny dia zao ao izy sa tsy ao dia anome an'le vola kosa tsy anome satria raha fitadidiako alohany dia ohatra mbola misy vola an'le rizy voaveriko aty tsisy mangiditra andraman'izany lizy aloha nampiresahana mihitsy aloha toko ady atsoina mihitsy ohatra misy crédit kely mangoty vononako ty rehefa manaiky izy dia tsara tsy manaiky izy dia tsara rehefa manaiky izy zany tonga dia aloha koa tonga dia alehako any mihitsy so ihany kosa aloha fa tsy dia lavitra loatra ny fivarotan'le rira miala eto tsy atsanony eto mantsy tsy tapy tiako izay mihitsy nangany dia atao alohany aloha natsoina vetivety le ry mba tsara sanjila kosa aloha na le omaly iny efa saika tsy hanome mihitsy angera sety saingy rehefa ny angaviako mafy le ry fa hoe asiako zana ny volany dia tonga dia iny fa nanome fa efa naiky tsy hanome mihitsy takaka so ihany kosa aloha fa nisy an'iny vola iny tany amin'ny raseta fa raha tsy zany dia natao mivazaha maivoka atao mihitsy fa ny olana nefa dia izao dia ahoana indray zany ny amerenana an'iny vola iny sady efa nanafatrafatra mihitsy raseta fa tsy maintsy averiko amin'ny herinandro ny volana iny sa nyany amin'ilay zandry kely iny kosa angamba sisany antenaiko kanefa zany raha ohatra hoe mbola tsy azo indray ny any amin'le ry dia ahoana inona indray mifika ohatrany tsy mety afaka blème mihitsy zany dia mihevitra mihitsy mantsy zao le Rafatro iny fa marina daholo reny resaka nataoko taminy reny hitako niesina mihitsy miara iny vao nanaovako an'ireny tantara vala maty reny sady amin'io indray vao nahita mibika manendriko fotsiny toa dia hitako taraky tanteraka raha zoky ilaina ihany koa aloha ilay manao metimety rehefa mivoaka ny trano ohatr'izao ry izy raha mba fatany mantsy fa labolina nge ty vehivavy mahataraika etiko loha tsisy anaiko gisitra zany
vava samy mahay miresaka sady tsy maintsy ataoko daholo ny fomba rehetrarehetra andresendahatra anazy mba azahoana an'le bopy zao zany aloha dia tsy maintsy mandoha tapany mba azahoana an'le herany eny e tsy olazany ary aleoko aloha rangavo tainaingana izay tokony atao fa so tonga tampoka koa le madama iny ka azo vava be eto indray sady hatramina andehana n'le zana ny vavy ny anatra any an-dafy hitako tena kizito mbelona mihitsy le madama ary aloha mihetsika aingana fa tsy tia eny menimenina n'iny ramatoa iny mihitsy aka mba lasa koa aloha ny saiko tamin'le madama Sisomaly iny mba nitsatsatoka fotsiny aho tamin'iny nefa tonga dia tena mifanojo tokoa le resakako taiza monina nanako an'izany hoe raha samy zany tsy malala an'izany mihitsy anefa iny toa dia nitsatovako fotsiny tonga dia tao zangy naika mba hoe ananiany azy fotsiny ka nanjo mifandray tako ka mitany dokangako na izany aza izy kosa alohany tsy ratsy mbola mitana tsara mihitsy fa izy kosa aloha ohatrany hoe molamola be zany sady tena miresaka tsara mihitsy rehefa natorony mihitsy ary ny tranoniko saingy ohatrany laza izy fa ohatrany hoe saro-piaro be oza zanany lao zaniko ka mila mailomailo any ony efa trondro vaovao lesy tia trondro vaovao no ampelatanany lahy dia tsy izany fa madama Sisy toko atentsah vototrony kosa aloha no momba an'iny ireny natsona hoe sadavo ny volony andraso raha piko any lahy dia tsy maintsy miantso azy zay mihitsy tonga dia atsoka izy sady efa ohatrany meny amarina ke ny lara ny findayany alohalohany somary karoako mihitsy madama Sisy dia ahoana ity zany re tena razoko be marina izy mihitsy ty dia ahoana ity fa elahy ty lohany zany taiza foany elahy mitsika zao ny tediaviko sako e ohatrany atsonona re dia ohatrany tsy mamaly mihitsy fa ahoany iza koa zany dia mihitsy mamaly mihitsy razoky indraindray aloha ty foany ty adiniko any an-trano foana koa misy an'izany lesy zay ngamba mety tena tsy nahazonao ahy mihitsiny dia ahoana ary ahoana amin'izay le ambina sosany amin'ny lahandry tsy misaraketo lohanytsika se lahandro any raha tsy azoko ny volako satria tena mila vola maika be oka razoka inona ary ty ka mara zaniko aza manainao fa tsy maintsy meko a volanao azonao zany efa anylaza tamiko mihitsy le olona fa tsy hoela ony dia omeny ny ambony andraso fa misy kesika kira ataoko se koany dia raha fa vita zay tonga dia meko tao aloha volany zoky ka ohatrany eny lahy zany dia ohatra izany foana elahy zany ohatrany tena tsy matotra mihitsy elahy ty ry ditra tena lahy zay atsika tena matotra razoky fa izany dia ve tsy matotra kosa nyeny ary fa dia manaiky an'lahy kanefa manaraka kosa tsy maintsy azoko izay volako zay mazava amina tsara agnam'izay oke razoky aza matahotra anao fa tonga dia omeko daholo a volanao miandra izay ketrika izay fosina tonga dia tsy miandra le volany amin'le olona tsonga tonga dia be eko iny nyeny ariko ka zao ary mba ampilamimankohontsika mitsamima dia mila lahy mihetsika aingana mihitsy aho zao ka misy ketrika vaovao ndray any razoky misy ketrika vaovao mihitsy misy olona any mitady ordinateur portable dia zany tsy nilaza mariky fa rehefa mbola mandeha tsara fotsiny sy manaraka toetrandro dia fa mety tandremo anefa fa ordinateur mbola tsara sy milainy tediavin'ny olona io dia metsika ainga anylahy rehefa mahita an'izay fa vola be atsika io raha mahita elahy zany toa dia teneny fotsiny ahy dia ady amin'zy koa dia afaka nitrosan'ny lahy raha vao mahita an'le izy elahy kosy aza manainao razoky tsy maintsy ataoko izay hitana an'izay aloha ary andraso fa sady efa nisy razoky mikozy tamiko koa any dia raha votafo zay tonga dia miantso anao eny ariko
mila mihetsika aingana zany la ratitra ratitra kely taly de laza ratitra marina tokoa moa zany ny anarany larabenja tsy olan'izany sy hitana vola aloha zany zao mamaika dia hoana aiza nefa moa zany ny ahitana an'izay mba sy rangafa hitako mifika ory benja mifoazy ianao teo zao no izy rehefa teanao maimboalina dia zao no matory maraina fotsiny maimboalina hoana koa amin'io tsy vitan'izany fa mbola mamofona toka koa vao miditra ny trano efa tena mivoatra mihitsy nareo koa rangaha tena manaitra ny olona mitoromasony fotsiny mandreraka betsy manaky taba vo maraina za rangaha zakafinareo ohatran'izao fa tsy milay hoa fa mifoazy ianao teo tondrako an'ity raha mangatsiaka ty ianao farany mifoaza ho ianao teo bofobofinao inona sady zao mifoazy aingany ianao fa misy zavatra tiako antaninanao maika de maika mihitsy fa ina le zavatra tianareo kozinambandy re mifoaza ho aloha e mba mahasoanay ve aloha zany koa zany sa inona zao fotsiny lazaiko anao ry ditra manontany anao ampahatsorana dia valio ampahatsorana fotsiny rabofia fa nareo koa ve zany nanovany anarako lasa ditra koa am'izao benjageny soratanareo to anaty kopiaka fa tsy ditra tsy haiko zany fa zao le fanontaniana dia nohy tsara mila valony mazava ianao ve naka ny ordinateur mipetraka tao amin'ny salon izy mianaka tao izy mianaka izy ry madama fa izy andray e dia miteny anao tsotra fotsiny raha ianao naka an'izay dia avereny moramora ny zavatr'olona fa tena hita loza amin'izay no fa tsy ho amela amin'ny madama makony dia efa miteny zay zay nenla mania sady ny lakilosy mandeha sady zany ny ankety am'izao aloha rangaha hodina matory ohatrany gaiko be izy zany ndana ranganareo mandeha fa tsisy atoriana faizana hitako an'izany ordianareo zany aroatra ny hodiny ty zalahy ty fanina fotsiny angeza ny fanontaniako zany andraso fa toa dia tobasako amin'ity rano ty mba hampiverina tsara ny sainy inona raha vovy aviny tatonareo ty slety zahoana koa ragasa nataonareo zany fa nareo ve misaina sa tsy misaina raha mijanona tapaka amin'izany zany ny fon'ny olona dia ahoana ny tsirarahako fa zao ny sahaza ho an'ny olona miseho mody fanina ary mifazaingana ho ainao teo dia lazao amin'ny marina zao fotsiny no lazaiko anao rabofy voalohany aloha dia zao tsy za velively ny naka n'izany zavatr'olona zany atao kinona mo ordinateur zaka mahay mikirakira n'izany faharoa atsara amin'izay gafinao sy mifanendrika andrianao mibandy tsy zakako mihitsy zany sady tsy lefiko mihitsy ohatra mandreraka mihitsy le ataonareo mba makasofla kosa verina nga mibandy dia tondrahanareo rano fotsiny sady amin'izay tonga dia raha mangatsika be ohatra n'ireny ino ireny rehefa tsy niareo tsy mifosiny raka mibandy dia tonga dia tenenoa sao da verinareo fa tsisy ale ary makaleo be mihitsy nankozinareo ary ay dia zao koa ny tegniko aminao efa nampilaza anao zay fa dia manasa tanana ny aminao tsy misy olona niditra nge tato an-trano tato fa tsy tsika sianao ihany ko dia miomana zany fa ho avo ny polisy hanatanteraka ny fanadihadiana Gasti Tantaragas. Tena zay vo tena lozy ty marina mafy tena nampiantso anay sy rabofy tokoa le madama ary tena tsy te hialala mihitsy izy fa tsy maintsy tadiavinay ianao le ordinateur dia ahoana zay le madama fa lafo be mihitsy no mivitanana an'iny sady ny tena zava-doza dia misy zavatra saripady be mihitsy ny tao anatin'ny tao raha tsy miverina hono zay dia mety efarany fandroahana ny rabofy ary mety hampikatra azy mihitsy aza satria
izy no ny tompona andraikitra voalohany tao amin'ile trano madama. Tena grave be aloha zany e. Dia ho sanatry kosa ve? Rapofo ny katrakatra fotsiny amin'ny zavatra tsy nataony. Ohatrany tsy mety kosa zany a. Mba mampalahelo ihany ny rapofy. Aleo mitsy rangahy tonga dia kosina aingana le razokina andray an'iny dia mba amberina an'le ordi aingana aloha. Tena kosa nefa aleo misy tonga ty ajoko. Firy moa le numero an'iny. Ty le mifampiantsoana farany. Aleo tonga ty antsoina rangahy. Ary tena napetraka ilay olona kosa tamin'ilay ordinatera. Maika ariana nafatra nefa dia efa tonga netana tsy hitakory. Efa natsoko mihitsy aza dia mbola tsy mandray fonina mihitsy. Nefa rehefa mahita ordinatera dia teneno fa rehefa tsona avy eo tsy mandray telefonina kory. Tena mandreraka mihitsy ireny olona ohatra mametrapetraka ireny ka. Manao resaka tsy matotra fotsiny. Tena nay nefa mba manantena sosialy ray vola androany. Kanefa dia inona ny teo? Mandreraka tsy. Ohatra maninona izy amin'ny foninako zany. Faizako ary toy miantso tony. Tena zandry kely ty miantso ty a. Alo rangahy tsy raisina. Zary ty voapetrapetraka koa tiako. Mino mantsy a. Fa resaka momba an'le ordinatera mihitsy zao io atson'ny dalana io. Niriny koa alony a. Tsy maintsy apetrapetraka ihany koa e. Satria mianatra mibevona any amiko. Ny volako ary zao any amin'ny liry ihany mbola misy ohatrinona. Nefa hatramin'izao dia mbola tsy nalohan'ny liry izy. Dia miomany lahatra zandry kely fa dia anylazaniko. Satria ilay mianatra mibevona any amiko dia tsy maintsy manao an'izao koa, tsy maintsy apetrapetraka eo lahy. Tena tsy fantatra aloha hoe fifandrifian'ny eritreritra mihitsy ve ny naisy raha fatro zany. Tena niantso atampoka izy. Mila miresaka aminy a. Fa misy zavatra tena mahasoana hony any aminy any. Fa mba inona loatra re izany zavatra lazainy azy zany e. Zara koa aza aloha niantso ahy izy fa tena mila anazy mihitsy amin'izao fotoana izao e. Fa zao aloha ry zisy a. Aoka tsy ho lazaina aminy marina aloha. Fa tena mila manao diplomasia kely ndria resaka aminy. So mantsy baribary eo daholo ny laingana atao tamiko izay vao hafa baraka eo. Ary aza ho aiza eto moa izany ilay toerana natoriny. Andraso hoe ty kosa angamba ilay restaurant teneniny ka. Ary aloha amboamboarina tsara ny volo sy ny akanjo alohan'ny hidiranao. Andraso hoe tazanina kely. Efa io miandry io nendry ry zisy. Ary tena tonga aloha mihitsy raha amin'izay zany a. Ary alao amin'izay androso. Ty kosaka efa tena tonga ihany zizoko. Ary matotra ihany kosa aloha izy matotonga e. Zany efa teto efa manahy ihany hoe voapetrapetraka eto indray ilay lary ravatso kely. Raha izany a dia mahay lahy miresaka tsara manomboka eto. Fa matoa izy tonga zany a dia manambary zany fa taraiky amin'lahy izy. Ka dia anjarany lasa isa manararoatra zay mihitsy. Kanefa
tena masaka tsara ny resaka alony dia aloha mihitsy aloha ny zata olo ny antoka ny refy miangeto dia rehefa avy eo aroso moramora amin'izay ny kosy zay mihitsy dia misaotra betsaka rery madame sisy amin'izao fatongavanao zao za eto ny efa nanaya mafy mihitsy hoe saotsy dia tsy tonga ndray ianao somary efa elaela manko zay natongavako teto zay kanefa ayaka tena tsy nampanantenanao zava-ponako zao kosa aloha tsy mba fomba kosa mametrapetraka izany raha fatro zany ye ve ny na aleoko toa dia miteny hoe tsy afaka toy izay mitakolona tena marina mihitsy lohany zany fa ono fa inona zany le resaka mahadodina anao no tadiavanao anahy inona le zavatra mahasoa any aminao zany zay no tiako ambary ve melohan'izany aloha dia inona aloha no atao anao samba mikonge itsika izao mba mifanao fotoana tahaka an'izao dia ny tsara zany dia aloha mba asiana fifandombera kely sa ahoanao izy ianao zay nendrery sisy tena taraiky amindry mihitsy ty bandy ty matoa tena sany mihitsy miantoka revo rehetrarehetra sy tiako fa dia inona moa zany fa dia milama fotsiny rery sisy mandamy maresaka fa na izany aza aloha aloha moa dia atsiana tsindrobokotra kely amin'izay mba fatany tsara fa vehivavy manana maha izy azy sisy eny tena marina mihitsy voalazanao izay kanefa mba ho marika izao fionantsika voalohany izao dia aleo kosa mba handray anjara fa tsy ianao rery no iantoka ny lany rehetrarehetra aiza koa rery madame sisy fa zangy efa vonona ny antoka ny lany voalohany fionantsika kosa ve dia mba aloha izay ka dia amin'izay atao kosa mba mahafinaritra eny ariko fa zao tokoa ary madame sisy ny tena nitadiavako anao alo tonga dia tsoroko tsoroko izany ny marina misy zavatra tena manahirana ana mihitsy amin'izao kanefa ny karamako mbola tsy mivoaka hatreto dia zay no mahatonga na ohatrany somary sahirakirana kely io ka sao reny mba afaka hamonjy ahy ianao fa tena mila vola maika be manko za io raha za manahy ianao fa mba asiany fifampatokisana amintsika dia netiko mihitsy ty ordinateur portable ako ty saika midiko manko izy ty nefa tsy foko satria izy ty zany tena nividiko tany ampitan-dranomasina tany mihitsy saingy rehefa voatery moa dia zaoko tsy maintsy miditra amin'izao zavatra izao mivarotra mifananana aminy koa fa mety mahasoa anao kosa ty indrindra mety mahasoa ny zanako koa angamba dia zany rery madame sisy ny antony tena hoe niatsoka anao sy mba eonantsika tahaka an'izao ianao zao mba hitako hoe fanantenako sy azo itokisako ka izay no mahatonga tsy ny salasala mihitsy ny antso anao ohatray marina fa ahoana koa ary zany fandry finjavatra sa vao tsy ela nidirana problème amin'ny resaka ordinateur portable izay sy ditra dia ahoana ny rahafatso indray no hivarotra ordinateur portable amiko ohatrany tsy azoko izany fa ono ary afatro ahoan'izay fa marika inona zany le ordinateur anao zany sa mba afaka jereko ve le izy azafady tsy maninonako aloha tonga dia sokafana mihitsy le izy ahitanao any atsarany jereo tsara io tena milay mihitsy jereo nano Windows na ary le fa ambony dia ambony mety mandry an'le ty resaka ty fahitako azy ohatra ny hitako somary ohatrany gagagaga ihany kalako sady miaraka amin'le ohatra mitsika vendrana mihitsy mety ihany kosa aloha ny tiketrikela ty mety izay mihitsy angamba andriamanitro
fa inona re ty zavatra hita amin'ny masoko ty fa tena misy tokoa ve sa fitovian-javatra fotsiny sa manofy a tena tsy vazivazy ity ka tena mitovy amin'ilay ordinateur very tao an-trano mihitsy ty aseho an-drafatro aty fa ono arafatro miala tsiny aloha raha somary be fanontaniana afaka manontany mihitsy ianao ka fa hoana fa tena anao marina ve aloha ty ordinateur amidinao ty e ohatra tena mihitsy io e ty ordinateur ty nge novidiko tany ampitan-dranomasina tany mihitsy fa tsy misy tokony hampanahano mihitsy ny amin'izany ka tena madio be io tsy misy atahoranao momba an'io zany e tsy hoe tsy mahatoky anao ange akory e fa misy zavatra tsy mampandry ny saiko mihitsy raha vao nahita n'ilay ordinateur nentinao a trasoko allo to dia tsoroka aminao e fa nisy zavatra niseho ohatran'izao mantsy tao an-tranonay tao dia izay raha fatro ny zavatra nisy a ka izany na tonga nananontany ianao tsy izany mantsy fa vadim-bazaha tena namako be mihitsy ilay olona tompon'izay ordinateur very izay kanefa ankehitriny dia lasa manana fanahiana be amiko izy satria zaho hono ny vahiny farany tao aminy zaho kosa aloha tsy laza fa amin'ny madama patroako anie ilay ordinateur very raha fatany manko dia tena afa-baraka eto mihitsy a tena ohatrany tantara be koa aloha izany mahazo anareo zany a dia inona zany ny azo ataonareo amin'izany ka fa inona moa zany olana fa maninona moa zany raha tonga dia hoentinao moty ty dia avitra somatsara nareo raha mahazo an'tiako eny e tena mampitolagaga tokoa aloha raha ilay fifandrifian-javatra e ary tena vitana ho ahy tokoa ange izany ty ordinateur ty e tena marina mihitsy zany ko satria mantsy tena ho rava tanteraka ny fihavananay sy ilay namako raha tsy miverina ilay anazy tena vitanao anao tokoa aloha nyzao ry mantamizisy tsy fantatro fa tena misy aneny fitahian'Andriamanitra e aloha ranga ampiresahana mba hampandry tsara ny resakako izay mihitsy aloha ampiresahana ito ka zao re raha fatro tsy maintsy ho raisiko izany ny ordiany aminao iny ka izay mihitsy ho ako kanefa asa zao raha ety ilay namako na tsiako tsy izany mantsy fa ilay anazy ihany no izingiziny mafy hoe tsy maintsy tadiavina ondy izy manko milaza fa hoe tena misy zavatra saropady be mihitsy ny ao anatin'ilay anazy ie sa ahoana re e aloha raha nga resahako izy aloha dia hito eo izay lazainy sa ahoana fa mba misy fiangaviana kely re raha fatro tsy mampanina anao ve raha mba miandry kely ny volanao tsy maintsy omeko rehefa aza matahotra ianao ohatra mampalailo akoho ianao mba ho fitsinjovako anao dia tsy maninona vandrasako ary ny vola misaotra betsaka raha fatro kanefa kosa aza tao ela loatra re ny anomezanao andre vola satria za koa angeo mila vola azonao le izy aza matahotra ianao fa voavata ny voazo ny vola dia mifampiantsontsika senao eny aryko fa ahoana koa ary zany mba mahakaka koa zany zavatra mitrangy zany ka ary so dia mba misy ifandraisana amin'ilay sandry kely iny kosa ro zavatra mitrangy zao dia ho sanatry tokoa ve hoe an'le namanzisy tokoa ve ty ordinateur ty le ordinateur tany amin'ny sandry kely io zany hoe mety mifakafantatra ane zany zandry kely zisy raha azoko tsara andrasa aloha mody atsafaina mihitsy ty zisy ty sao dia mahafantatra ny zandry kely iny tokoa manko izy
isa mono ianarany ireny raha aloha somary ohatran'ny tadidiana kely ohatra isa marina mono ianarany iny oe zay fatadidiko fa ono ary madame Sisy ahoana zay misy zavatra kely madiako antaninanao fotsiny ty ianao koa zany fa maninona zao raha tsy asiana zany madame Zisy zany foana ka zaniko efa ela be kosa ve nampinamana antsika dia mbola asiana zany elanelany zany ihany eny ary marina tokoa lohany ianao aleo tonga dia atsoina fotsiny zany hoe Zisy ianao zay mihitsy mety ay zao ary Zisy saika antananao fotsiny ianao aloha sao dia mahafantatra zandry kely atao hoe ditra fa ngah fantatrao ditra ary inona na tonga anao antany an'izany tsy misy inona koa ka va mba manontany fotsiny ako fa tena tsy azoko hoe inona zany na tonga andrafatro na antany hoe mahafantatra ny ditra ve raha azoko tsara zany dia mety mahafantatra ny ditra koa izy kanefa inona moa ny anton'ilay fanontaniana akoranga ohatra mandrera-tsaina amin'izany zavatra izany zavatra miseho ty efa be da be zany koa mbola andaniana andro sy akarariana saina eo tena tsy mandray finday mihitsy le rasoka tsona marina mafy evimpira zay ny antso azy fa dia misonona libra fotsiny fa ny asa hitako fotsitsy aloha sao dia efa natsipangareny le ordi ko zay vo tena loza le matamandrabofo mantsotra ny tena sady entitra be no masika be hoe tena sady tsy manaiky mihitsy zany zavatra saripady ao anatin'le ordi zany foana no tena teneniny tena tisany aloha nakaniny zavatra olonika zao dia raha bofo mihitsy indray ty no mety hidiran'andro ohatra misy olo zany mety raha bofo mihitsy angamizay tonga zay ary aleo tonga dia mitsangana eto ampandriny larabenja fa ataon'inotsaka eto indray raha mbola tratraneto Benja fa aiza ianao Benja ao zay raha vofy angakangana ho ainao fa misy vavao lehibe sady mafalina zaiko anao sy fahina koa ary za mampiorakoraka anareo zany inona indray zao za vavao zany avianao aty akaiko aty avitra ihany tsika ary Benja avitra tsika mianaka avitra amin'inona raha vofy jereo ty zavatra netiko ty tsy mitovy amin'ilay ordinateur andro madama very mihitsy ve io tena ordi mariny ty raha bofy fa hoana koa ary zany kozinareo zany io jereo mitovy io eny ordi ty fa tsy mitovy amin'le ny tetavony nge ty mitovy re io ry Benja fa tsy sahala fotsiny eny fa tsy hoe le mitovy amin'le ny tadiavony no ilainy fa le anazy mihitsy le zavatra saripady ao anatiny nge raha bofony tena ilainy fa tsy hoe le vatana ordi angatsy tadidinao ny tininy dia ahoana zany tsy mety indray zany io jerenao kosa nge le izy ry Benja fa tena mitovy mihitsy aiza hoe lo raisiko mihitsy lozatenenareo zany ary tandremy so mienjery indray io fa eo koa ianao dia mikorobakopa ina zavy zazakely koa aminareo fa nareo koatrany tsy oay tena ohatran'izy tya fa hoana koa ary zany tena tsara zany sakosy rabofy tena le ordi amin'ny matama mihitsy ny tinetiny ty tizo le soratra kely tam'le izy de ty le ohatrany somary ohatrany kika kely fa taizary nahita ny rabofy any ty fahagagana ve sa fahitana fa ono rabofy fa taiza aloha zany nazavonareo an'ity
tsy azoko. Lazaiko anao aloha fa le tena matama mihitsy nge tia nentinao ty rabofy e. Sa ve tao an-tranony tao ihany tia no hitanao? Fa ahoana koa ary zany? Fa tena le ordi amin'ny madama mihitsy zany io a. Dia raha marina zany voalaza amin'ny beny zany dia ahoana no nahatongavany iny tany amin'ny Rafatro? Sa Rafatro zany nangalatra an'ilay ordinateur atao amin'ny madama? Dia fomba ahoana koa nefa? Fangako moa zany madama sy Rafatro mifankafantatra. Tena misy zavatra tsy mahazavy izao ka. Rafatro koa nefa nanizingizina mihitsy fa anazo ny ty ordinateur ty. Fa noho ny fahasairanana dia voatery tsy maintsy amidy. Aleo rangahy toa dia atsoko mihitsy Rafatro a. Tena tsy mahazava amiko mihitsy izao zavatra mitranga izao. Raha zao aloha aiza moa ilay findayako teo. Tieny. Oatra mampomeza ny zafa mitranga zany a. Raha araka ny filazan'ny rabofo manko dia hoe zany namana atao hoe Rafatro zany no nivaritra tamin'ny an'letana. Ary amin'ny manamany azy no dia mba nanaiky ny andro vola koa n'ilay Rafatro. Fa iza ary zany Rafatro zany? Dia tena tsy mbola hitako aloha zany olo zany. Iza ny Rafatro hitako mifanerasera amin'ny rabofy? So dia mba le rasoko namako iny ihany aza ny Rafatro. Za manko aloha hatramin'ny nahalalako an'iny rasoko iny a, dia tsy tena mahalala an'izay tena anarany a. Rasoko foana ny nahalalako sy ny kosa izy zaniko. Fa ohatrany mety hafinaritra ihany aloha no miaraka amin'ity madame Zizy ity raha izao mifandehany ka. Aleo raha miomanaingana sao dia izy indray manko ny tonga alohany amin'ilay toerana ka sao dia mahatezitra azo indraiko. Na izany nefa aleo rangahy ararotany ty fiara amin'ny vazabe ity e. Izy mantsy lasa ny ampitan-dranomasina any ty. Aleo mody amin'ny style mitony dabany tony koa rangahy. Zay mihitsy ny dia atao. Iny tomatso ny entiko anindrina ny Zizy kely mihitsy. Toka dia maty lolo io vao mahitana miaraka amin'ity fiara tsara tary ity. Iza koa ny anaikizy teo. Tsy maintsy domoka amin'ny tapany mba handohan'ny herany. Zay mihitsy ny dia ataoko. Manao ahoana ry madame Zizy a? Miala tsiny aloha fa somary ohatran'ny tara kely a satria fantatrao ihany fa amin'ny fitohanana amin'izao a tena manahirana be mihitsy. Ka zao aloha ny a. Ary ianao zany ohatran'ny hitako ohatran'ny metimety mihitsy a. Sa Ianao koa Rafatro dia mahita tenenina foana. ka zaniko. Dia metimety. Metimety zoko. Eny e, zany aloha ihany fa misaotra anao aloha nanaiky ny antsoko dia tonga soma tsara teto e. Misy resaka ifanaovako aminao mantsy dia izay na maika ana ny antso anao. Ka inona aloha zany le resaka tia madame Zizy mba ramky a? Lazao fa mihinanao any ay. Eny e, momba an'ilay ordinateur namidinao tamiko re Rafatro a. Fa nga misy olana? Ie, tena misy olana mihitsiny. Tsy azoko. Ka ny tiako antaninanao aloha dia izao. Tena nao marina ve sa an'olo-kafa ilay ordinateur? Andraso fa ho tantaraiko anao aloha ny anton'izay fanontaniako izay. Gasty Tantaragas. Ka izay re zavatra nisy Rafatro a. Tena gaga tanteraka fa ilay ordinateur an'ilay namako mihitsy nge iny nomenao ahy iny. Tsy azoko. Ny zavatra tena mahagaga dia hoe tamin'ny fomba ahoana no nahatongavany iny tany aminao. Sanatria ve ka ianao no naka an'iny tao amin'ilay namako?
ohatrany tsy mihiny any amantsy a nefa zay moa zavatra ny tranko. Tena tsy diso mihitsy aloha ny eritreritro fa tena mifakafantatra mihitsy angamba sisy le zandrikely iny de mazava ho azy a fa tena le zandrikely mihitsy zany nangatra ny ordinatera namany sisy zay mihitsy le izy kanefa na izany nefa de alona antaniko tsara sao de tsy mitombona ny eritreritroko satria raha n'izany zavatra mbara matamy sisy zany lony de hitako hoe tena marina aloany e zako moa de niamby tamy sisy hoe za mihitsy ny tomponiniko sady ho zay hoe tena am'fidiko tany ampitan-dranomasina mihitsy ny ordinateur iny saingy raha ohatra zao mifandehany a de ohatrany tsy afaka am'ty raharaty mihitsy na raha atao mifanadediana tena mila mailo larafatsy manomboka eto mety ampidi-dozany lahy mihitsy ho zavatra zao ary tena mampidi-dozany lahy mihitsy ny zandrikely iny sady leriko nge ohatra nefa niantso ahy nefa ohatrany tsy niraisiko mihitsy niantsony lery fa raha azoko tsara aloha de momba an'ilay vola vidina ordinateur mihitsy ny antson'ny lery anamaiky azoko mihitsy zany zay vao tena mazavy ty resaky ty ay tena zanak sisy mihitsy zany le zandrikely iny raha nylazako azy mantsy hoe ditra ny anaran'le boakely toka diny izy fa tonga de ohatrany tonga saina be taitra tanteraka mihitsy areto a de tsy miambaamba mihitsy fa tena zanany mihitsy le ditra iny kanefa aloha mandinika tsara alohany a de aloha mihitsy aloha ny safidiny laza marina e fa sao de diranandro amin'ity resaka ordinateur ty nge larafatsy hoe sao de maty ny ambony lahy eto hoe lahy ka tena hoe miseho tompony nefa tsy any lahy akory le izy raha tena hitoro mantsy zany olo zany a de tsy afa miala mihitsy alahy amin'ity resaky ty sady momba asiny numéro aka efa any amin'le zandrikely iny daholy raha fandiniako nge zany de tena zandrikely maditra tsy azo itokisana mihitsy iny na izisy ary tena miferinaina mihitsy amin'lery manomboka eto de mila mailo zany fa tsy fantatra zay mety ataon'lery any ambadibadika aniko tena raha te koa aloha tonga de voaroroy amin'ity zavatra ty manomboka eto aloha mailo mihitsy ka mazava zao fa tena saka manafiko mihitsy ty ditra de mato an-trano ato de mody gisa fotsiny zao vaky ambato lampy fa izy mihitsy ny naka ny ordinateur amin'ny madamo de avy eo nomeny andrafatro ary raha ny filazany rafatro a de efa ela ary zareo no mifahakalala fa saingy tsy nampozony fotsiny hoe angalatra ditra iza tokoa nanam-pofam-pangalatra ty zanako marina fa somary mahaditra izy fa tena tsy nampozoko tonga amin'izao zavatra zao mihitsy eny tena lalina koa aloha le fifandrofian-javatra fanjo tena nahalasa ny saiko a de ity rafatro saika tsy ilaza marina raha tsy nandangaiko hoe ampiakatra ny raharangy le madamy natahotra ny anao lahy de nilaza marina ihany asa mety hoe tahotra ny voaroroy amin'ny zavatra tsy nataony anga mba tantara koa aloha ty rainy ambo ty a tsy menatra koa raha nilaza fa nividiko tany ampitan-dranomasina ty ordinateur ty fa sahirana de tsy maintsy ho amidiko zao nefa tratra ihany ny laingana fenina eny izy koa aloha mahay miresaka ka
ay kosa mbola ato an-trano ato ilay ditra mpangalatra iny aleo ampiororona mihitsy fa zaza tena mahaditra tsy fanao ianao sady tiako koa raha ny vavany mihitsy no anambara marina rehetrarehetra no izay mihitsy no atao. Orditra, mba makanisa kely ianao aty azafady fa mila miresaka aminao a. Ditra! Ditra! Sy fa inona foana zany le tadavanareo ahy. Ditra tsisy farana mihitsy ranga mandreraka betsy. Ohatra mila vaniny zany foana reo isanandro a. Tsy mila vaniny aminao fa te halala marina fotsiny ary Ditra. Indrindra fa madama. Ka zao no teniko aminao a. Tsory amiko ny marina. Iza naka ny ordinateur amin'ny madama. Dia mifakafantatra ve ianao sy rafatro? Rabovy tena ohatrany hoe miteniteny foana sy miteny amin'ny teny tsy fantatra zany ianao amiko. Inona zao ny dikan'izany fanontanianao zany aiza nanalako an'izany rehetrarehetra zany. Madama anareo koatra mila vaniny zany foana. Tsy efa mena azy ve ilay ordinateur dia inona indray mbola iresany an'izany foana. Zao fotsiny Ribenja, zanako ianao dia tsy tiako hidiran-doza. Teneno ny marina mba tsy hitaran'ity tantara ity lavitra. Ko dia miankina aminao sisa ny sisa fa manasa tanana raha ny filaza amin'ny madama manko dia tsy hijanona amin'izao fotsiny izy fa hampiakatra ny tiraraha ty any amin'ny ambonimbony kokoa mba halalana ny marina rehetrarehetra. Nizay ary ny elaratitra. Ay tsy vazovazo tsy mity matory rabovy mikozo ohatran'izany. Inona molesy zany? Tsy matsy barataka ihany zany lahy. Sao tokoa ka tena hidiran'andro eto. Aza hitako re zany raha za mahita. Fa ohatra mba miseho milay koa nge le madamy. Tsy rehefa azo fotsiny viny entany dia tokony hikombona amin'izay ny vavany. Ka ahoana Ribenja, manontany anao farany ange ahy fa rehefa tsy ilaza marina moa ianao dia aleo ny polisy no hanadiady anao sy hiresaka aminao. Dia inona re zany no ataoko e? Tena ohatra ny laza mandreraka be koa izany. Rehefa nandinika koa rangahy tonga dia aleoko azina marina. Sao dia hitatra eto tokoa ty kozy ty ka mety ahita loza eto. Ka zao ary lizy rabovy. Mihaino anao dia aoka amin'ny marina no lazainao fa tsy mbola mitapitaka indray ianao Ahoana re zany? Iny mifona aminao aloha. Mifona aminao bandy fa nanao ny tsy nety. Sady koa naka an'ilay ordinateur amin'ny madama. Ary mino fa io rafatro voalazanao io le razokony meko azy. dia zany ve aminao dia mba mety Ribenja? Tena ny ampigadra mihitsy zany ny tena tao anatin'ny sainao io Tsy fantatrao ve Ribenja fa ny reninao ihany angeny tsy maintsy ho voaroroy tamin'iny raha tsy hita teo iny Sika efa fantatrareo rangahy zay marina dia oka izay. Tena tsy misaina mihitsy ny ianao ka. Eny tsy nisaina aloha tamin'iny fa amin'ny manaraka mba hisaina amin'izay. Dia mba atokisa ianao rabovy fa tsy hanao an'ireny intsony Za koa keny izy vola maika be izay dia izay ny tena tsy maintsy nanaovako an'ireny. Gasty Tantaragas. Tena mibarataka ny laza marina ihany na le mahaditra lahako iny. Tena fananiako natao aloha iny fampitahorana iny mba hahafahan'ny laza marina tamiko Hitako tena niorooro mihitsy izy manko raha nolazaiko hoe tsy hijanona eto ty raharaha ty fa hampiakatra zany amin'ny ambonimbony kokoa madama. Rehefa miolakolaka dia tsy maintsy hanaovana fika mba havaky any Ambatolampy. Amin'io koa izany dia nilazany tsy nanontaniana fa naambarany tamiko daholo ny fifanarahany sy rafatro. Angamba indrindra izy vao ilamon-tsaina amin'izay fa mahazava iny ny resaka ordinateur.
tena mandreraka mihitsy ary lakivo ny toetra ny ankizy amin'izao fotoana izao ka diso tia rendrarendra loatra ka lasa manaonao foana. Iza moa ny anapoy ibenja kely ange ka ho lasa mpangalatra. Tereny ny zava-misy izy ary mba te hitovy amin'ny ankizy dia lasa nanaonao foana. Ila mitsaina ihany rery zisy fa efa afaka amin'izay ty olana mitambesatra betabeta amindrity. Tena fifaliana lehibe ho ako aloha dia nahita ny fihetsiky madama rehefa nahatolotro azy ilay ordinateur. Tena mbola tsy nahita azy faloatra niny hatramin'izay taona maro nesako tato amin'izay ka. Rehefa nanontany ahy izy dia lazaiko azy fotsiny hoe mifindra toerana ny tsy nahitana an'ilay ordinateur. Za kosa aloha tsy sanylaza marina rehetra. Sao aho dia tsy atokisana eo intsony matsoko. Indrindra moa fa hibenja zanako. Rehefa hita ny fotsiny ilay ordinateur dia nangina izy. Sady tsy mba nanadiady akory rehefa taiza dia ahoana. Izy koa moa izany tena somebiseby amin'ny fahatongavany zanany nianatra avy any an-dafy dia variana tanteraka ny ianao vavy. Izy nahatsara azy ihany aloha Efa tonga tampoka alina ho ny patafasasany zanany vavy ho ny mpiambinako. Amin'izay hono dia fiara taksi ange hono nanaritra ny zareo teo Tena moa izany fa dia miandry eto izany lary rafatsiko. Sady efa nanafatra koa no vazaha hoe mila miandry eto aho izany. Zareo koa moa izany fantako tsara fa somary ohatran'ny mbola vizambizana dia ohatran'ny matoro maraina koa. Fa manomboka betsaka indray izany ny korsa ataon'ny lary rafatso lamindamina kely indray izany aloha eto. Dia tsy maintsy mivonona ikandra tony isan'andro amin'izay lazaniko. Hay ka manana vady aman-janaka malagasy koa izany ilay Karla iny. Nefa ohatra ny tiarako mihitsy izany hatramin'izay Sako moa voaingana kely ny niarany asa tamiko. Hitako hoe mbola betsaka ny zavatra tsy fantatro. Fa na izany nefa dia ohatra vetsy any rangaha reto vazaha reto Rehefa tonga eto izy dia mody maka vady malagasy aloha amin'izay mba ahafahana mitoetra eto. Ary tsy vitan'izany fa nanangana orinasa mihitsy izy dia mivezivezy miaraka midina arak'izay tiana atao eto. Nefa kosa nge ohatra mahafinaritra kosa aloha miara-miasa amin'ny vazaha iny. Tena manara-tanana izy sady mba hitako hoe ohatra ny tsara fanahy amiko. Tena mahafinaritra kosa aloha ilay zanako mahadamy. Tena tsy nampoziko mihitsy hoe tsy adino izay mianaka fa nitondrany fitafiana sy kiraro betabe. Sady amin'izay ilay tena raitra dia raitra mihitsy. Izany tokoa ny tsy hanaovan-dratsy ry sisa. Rehefa manao ny tsara ianao dia tsy ho adin'ny olona mihitsy rehefa misy zavatra mahasoa. Tena misaotra an'Andriamanitra lehibe aloha fa dia lamima ihany ny zavatra nampikorotan-tsaina iny ka. Raha tsy izany angamba. Asa izay nahazo andry sisa fa dia tany ampigy adranany nefa randry. Zaho ihany koa aloha dia tena misaotra amin'ny madama tamin'ny fahatokisana anay mianaka. Aiza veranga dia niraisy no mpiambina soma tsara tao tanàny benja. Ohatra ny hitako ery izy ilay niangavy hoe moa benja mba ho raisiko mpiambina ianao fa niala tampoka ange ny mpiambina ny tanàny. Benja indray moa dia tsy salasala mihitsy fa tena toa dia nahazoto.
sady izy raha teo koa efa tsy miasa saina amin'izay hianatra izany ntsony. Sao izy miasa dia tsy voasarika anao zavatra ratsy sy maloto ntsony. Izy kosa aloha tena hitako niova be mihitsy tao aorianan'ireny zavatra nitranga ireny a. Tena resy lahatra mihitsy ankehitriny sady mino fa noho ny fitiavan'Andriamanitra nay mianaka dia nivahany avokoa ny olana rehetra izay nilalovanay. Na dia olona na niratsira sy tsy mba nitisina noho ny sitrapony ary izay. Tena mendra fo taminay foana izy. Fa ianao indray aloha Rafatro dia tena ataoko mitola gaga mihitsy raha vao miontsika. Tsy hitanao nga fa tena lehilahy mody tena raitra daholo no meno madeka aty ana. Ary aleo aloha atao daholo ny raha tokony atao fa ho avy sakafo eo no manko ny ray no madeka aty. Zay tokoa hoe mifamigady ny fiara mialano ny vazaha be. Orbenja! Lozanao matory fotsiny efa mandana aingana va ao ny vavady. Ry zareo ange izany tonga izany. Izany resy toroko ako. Alefa hoany irery mama. Alefa tonga dia voaiko ny vavady ary aloha. Gasty Tantaragas. Arotra ny fiara efa hitako anisany fiara mitondra ny lefasa zany. Ohatra marina. Ary tsy le razoko fety sofera mitondra ny lefasa ty. Ohatra misy tsy mazavy izany a. Ary tsy ilay zandry kely titriny fety mamovavady. Tena izy mihitsy ito fa tsy laingaka. Raha azoko tsara zany dia miasa ato ny adala raha izaniko. Ary tozy izy koa nge nitazako manao tabile fotsy mivoaka avy any iny. Ary samy miasa ato daholo any izany izy mianaka reto raha azoko tsara. Ay tena matikambo tamiko fotsiny zany le madame Zisti hatramin'izay. Nilaza fa mpanjaitra lamody sy ny sisy makary manao an'izao hoe aika tena labonina ato fotsiny ke izy ty. Mahay kolononareo koa. Andraso nahatsafaiko mihitsy fa ka manahoana ondro madame Zisia. Ay ve nareo mianaka reto ka miasa ato daholo ohatra tsy napoiko zao zavatra hitako zao Tena fabaraka marina. Miariary na fenina rehetrarehetra hatramin'izay. Efa tsy afaka miala tsony koa rangaha. Na tsy nirarahiko an'izany. Fa hono ary Zisia. Ato koa zany ianao no manjaitra lamody ato zany no mandrabola raha azoko tsara Tena ohatra miteny maneso mihitsy angely rafatro midozy ty. Tsy raha koranga fa efa tratranao azy zao fa na zany aza tsy hainao rery mahita tenenina. Ary aleoko anaovako azy. Fa hono Rafatro. Fa nga moa zany ianao tsy mpampianatra eny amin'ny sekoly ambony indray ny tolozana misofera vazaha ankehitriny. Azambarain'ny amby ihany ho ahy ordinatera nividiko tany andafy dray ary lala. Toetra hito vizana ny antsika ary Zisia ka aoka tsy fanany ihany tsony manomboko zao. Iza koa no mitovy aminao. Hita fa mitoviko. Lazainao fa tena hoe ianao mpanjaitra mahay sy ny sisy. Aika ianao ke tena mpiasa trano. Mpiasa trano ange nahitako anao amin'izao miaraka amin'ity tabile fotsinao ty. Ka inona ny idiranao amin'izany ianao koa na sofiera? Samy matikambotsika zany. Fa na izaho na ianao dia mazava zao fa samy matikambo daholo.
ary ankehitriny dia vandravandra be ohatra ny masoandro lohataona ihany koa zany a ny marina momba antsika mazava zay ka hoana le sarditra efa mba endry zany la io zao za aloha ny tena manay kosa ny zavatra nataony laty fa tena tsy mety mihitsy sady najaba kelahy mihitsy ohatra zao raha tsy nisany reny lisany efa nigadra tena hoako zay raha zoky ary le fiantsoana aditra aloha tonga dia mba tsara am'izay fa manana ny anarako fa so marina moy marina mo naralaty benja kely ny fiantsonana zany anarina ditraditra zany any ny tena ohatran'ny vomaika nampivadikondana anahy nampivadika ny atoako na tonga nanaonao fona aloha rangaza mba tena atsona amin'ny anarako am'izay ary raha momba le zavatra reny dia aloha hivalilany am'izay fa saika nampidozantsika reny lazaiko anao nge raha zoky fa na za koa zany tena saika very raha tsy nisany seho tsy nampoziny iny angamba tokoa tena efa inana n'le gagazy tsy vidino efa ampy reny raha zoky tsy anao an'ireny tsony tena mety lesy zany ataony lazandry zany re zao ny teneniko amlahy tsy mahasoa tokoa lesa mangalatra indrindrandrindra ty resaka mametsifetsy ty za ohatra ny tsy miditra am-piangonana ihany fa mamafantatra hoe aza mangalatra aza mety vavolombelona mandainga aza mitsiriritra raha tsy mitsiriritra nyreny lahy tsy nitrango zao problema zao satria tao amin'iny daholo ny vin'ny lainga rehetrarehetra ka fantatro angila izy raha zoky nefa dia mbola nataonao koa ary raha tsy anao koa raha tsy nisy anao nanirakiraka me misy ketrika ary misy ketrika atsy mety tsy nijoboka ihany fa iny efa raha nraraka reny raha zoky iny misy le fomba fiteny koa hoe zavatra rehetra ho miara-miasa sa tsy zay moa le izy zay mihitsy lesika zavatra rehetra miara-miasa asozy izy izay tian'Andriamanitra ary tena tsy napoziko mihitsy ianao ty raha zoky eny aiva ianao mba mahay an'izany any zao zany teneniko amilary zandry zangy efa naiky nanao pastera mihitsy saingy ohatry ny tena misy zavatra ohatry manosika anazy amin'ny foana isan'andro hoe andana mitady vola vola zany ny lasany loavina teo ka zay mihitsy le izy eto va mahatsiaro hoe ny vola ny tena fototra ny ratsy rehetra iny na za koa zange raha zoky tena na fianarina raha tsisy nandeha am'izay lohan'ny tsony varina mitady vola any ka tena lasa ngitrika foana dia teo ny natonga ny anarako hoe ditra ary ngatale mihitsy namorona an'io anarana io eny aleo manomboka eto dia leo tokoa dia mandeha amin'ny fahamarinana foana ny zavatra rehetra za aloha ny tena fay tanteraka mihitsy ary lazaiko amilava tsy anao azany resaka hoe bizina zany tsony mihitsy manomboka amin'izao androandroany zao so ihany aloha fa nisy re fiaona tsy napozina tamintsika sy tsereny raha tsy zany dia mety nanahirana ihany ngambo ty resaka ty tena natrahoany sisa tokoa reny raha soka ary reny angambo natao hoe famangin'ny tompo atsika manokanako ka zany indrindrako efa hita lazo ny lalatsara dia izory ary rehefa azotsika ny famonjena dia tanantsika hatramin'ny faratry ka dia beba satria raha reny zavatra eny antsika reny dia mila vita fibebahana avokoa reny raha te handovan'ny fanjakan'Andriamanitra tsika ka ho anao ry zandry dia tena hoe mitadiava amin'Andriamanitra ka tsy ho mandrakariva ny tavany dia diavo ny sitrapony satria za manomboka amin'izao fotoana izao dia tena nao an'izany mihitsy ary zandry fa tsy haiko loha se atao zay tia se atao raha mbola tia andeha amin'ny lalana hafa se dia manaova fa za kosa alohandry efa hita ny lalatsara dia izorako azoko ny famonjena dia ho tanako tena marina daholo ry zareo izany voalazanareo izany henoko daholo ny resaka amin'ny fanaovanareo teo eto dia mitodika manokana aminao ary benja
Mifona anaka fa tena reny adala. Za tokony tarika sy nanoranao amin'ny lalana marina sy mahitsy indray no nandaingy. Be ambo-po misehoseho amin'ny zavatra tsy anahakory. Tena diso anaka. Mangataka famelana aminao ary manomboka hatreto dia manome toky anao fa ho reny modely. Anao kosa Rafatro dia tena menatra Rafatro. Tena menatra ary nanenenako daholo ireny zavatra nataoko taminao ireny laingana fafiko. Tena mifona. Vonina ny ova, vonina ny bebaka mba handray ny famonjena ary vonina ny hanolo tena ho an'i Jesosy. Tsapako tokoa ankehitriny fa aleo mandeha amin'ny fanitretena toy izay maty kiambo. Gastitan Taragas. Maty kiambo. Dia penny Arandria Mazoa, José Bienvenu na Herbazezo. Novelominy Falmiana Rabe Manatsoa, Mbola sitra Ramaromanana ary Danielson Rabelo Mazafy. Nandrindra sy nanatotosa Oliva Soa Jakotoniry. ny andraikitra ny milina fandraisam-peo Danielson Rabelo Mazafy.